Tena tombony lehibe indrindra P10 zany dia caméra ao anatiny. Caméra iarahana miasa amin'ny société hoe Leica. Anankitelo misy zany caméra ao anatiny. Roa aty aoriana dia ray aty aloha. Zay ny tena lehibe be da be ny tena mbola mahasamihafa azy moa par rapport amin'ny zandriny hoe P9 fara par rapport amin'ireo concurrent hafa dia tena mbola be da be mihitsy izy teo. Tena lehibe indrindra moa dia ny fisian'ilay caméra ao koa ny système d'exploitation ao anatiny dia tenena teo misy mikilinina farany indrindra ao anatiny ireo zany tena mampiavaka azy indrindra aloha an'ilay olona tia maka sary. Hitanareo angambany izao fa ny appareil téléphone ataontsika angalana sary matetika raha ny tena izy indray zany tia ilay fakatsary mihitsy no nasiana téléphone ny fanoantsika taloha hoe téléphone no asiana fakatsary tsara tarehy fa mitindray mitoraka tena fakatsary mihitsy ny lasa nasiana téléphone zay tena mahasamihafa kely azy. Teknôlôjia zany dia ohatran'ny lasa pakasary professionnel mihitsy izay olona manana le P10. Hitanareo teo misy hoe portrait ahafahana manova ny tain'ilay olona ny sariny rehetrarehetra misy le hoe jerena le aty aloha hoe tianareo atao folosa le anirina ny tianareo foloa lasa pakasary kely professionnel ho azy zany ohatrany hoe manana studio mitokana kely ho azy misy le olona manana le P10. Le P10 plus P10 Lite. Ny connexion resahana teo moa fa anisan'ny société voalohany indrindra amin'ny manao télécommunication ny société Huawei. Donc mazava be mihitsy zany fa ny connexion an'ireo produit Huawei ireo dia tsy ahitana olana misy miteny hoe miramina be sy ny fomba fitenitsika iny fa amaloany azy zany amin'ny communication zany amin'ny télécommunication tsisy olana mihitsy ny amin'ny téléphone Huawei. Ny tokony ho izy amin'ny herinandro efa natao androany moa zany ny fanokafana amin'ny herinandro ambony izy dia efa tokony ho tonga eto amintsika ny vidin'ilay zandriny aloha efa nananana le P9 teo aloha teo amin'ny 2 300 000 ariary teo mety manatombo kely ny ohatran'izay fotsiny zany le zokon'ilay P10.